Ange Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Tel Suluajiv. Vous présente Ni Vaovao. La fagina ara-pasalaman, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Les minoteries de l'océan Indien. Manolotra anao ny vaovao. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. PEF manolotra ho anao ny fampahalalam-baovao. Rentrée en L1, 6 décembre 2022. Inscription ouverte au Cap 3000 Anjar. Matola piramidana miaraka amin'ny France Col. Manolotra anao ny vaovao. Nitondra fiovana inona tamiko izao fitondrano izao. Io ny fanontaniana miodiody ao an-tsain'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Iarahany rehetra manaiky fa miady mafy amin'ny fiainana ny malagasy. Tsy voavany olana ara-tsosialy, manjaka ihany koa lafiny tsy fandria amin'ny pahalemana. Tsy ho tratran'ny seny mialohan'ny datin'ny faraika amin'ny 30 Desambra izao, ny tanjona amin'ny fampidirana. Ny olona tokony hifidy anatin'ny lista sy ny rezistra ny fividianana. Antony agatahany eo anivony ka mefiko ny hoe ny tokony hanitarana izay fepotona izay. Tsy afaka nivena isana ny andraikitra nomena azy eo anivony jirama intsony ireo mpitantana ambony. Mandidina ny 10 tamin'ireo 30 nanaovana tombana tao anatin'ny herinandro. Raha ny fantatra andro any. Nanamafy ny firosona amin'ny fanavaozana ny fomba fitantanana hatran'ny filakevim-pitantana n'orinasa jirama. Tapaka tsy azo ny famezivezena nandritra noradimy ny lalam-pirenena fahenina. Tany ambondro mifehany elanelana ny Ivorano sy Ambilobe. Ny tokona nanao sakandala ny roaponiny, ka tsy nafahan'ny fiara ny famezivezy. Fitakindro andian'olona 20 no samboro mitandra ny filaminana tany amin'ny tany fady, no anton'izay fitakin'izay. Any velany miantso ireo firenena mandroso hanafaingana ny famatsim-bola. Iadina amin'ny fiovan'ny toetrandro ireo mpitondra fanjakana aty Afrika, raha nisongadina nandritra ny COP 27. Ny antsiprian'izay. Manatitra ny araba tomboky lasia tongo vavy tonga soa indray atao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity. Tena ny araba ary ampanajana ihany koa no anasako anao anaraka izany hatramin'ny farany. Avy hatrany dia matoa andahatsoratry ny sampana fampahalalam-baovao an'ny herinandro no isantarantsika izay amin'ity ala ity. Nitondra fiovana inona tampoka izao fitondrano izao. Io ny fanontaniana miodiody ao an-tsain'ny vahoaka malagasy 10 tapitrisa mahery amin'izao fotoana izao. Aiza avokoa ny fampanantenaina izay nataony mpitondra fanjakana. Ny tsy vita mbola miampy indray izany isaky ny misy fiona ny filoha amin'ny vahoaka. Ny andro ny fandatsahambato amin'ny fividianana Antona 3-22 araka izany no hamaliny ny vahoaka ny fanontaniana mahakasika izay iarahany rehetra manaiky ka ankilany fa miady mafy amin'ny fiainana andavanandro ny malagasy tsy voavany olana ara-tsosialy. Manjaka ihany koa ny olana manodidina ny resaka tsy fandria amin'ny pahalemana amin'izao fotoana izao. Henri Florion. Mampikaikaiky ny maratra ny fahatapanjiro lavariny miseho eto amin'itsika. Miteraka fatiantoka ho an'ireo mpandrahara sy ny mpanao asa tanana samihafa ihany koa izany. Tamin'ity herinandro ity, ny fanaovana tombana ireo mpiara-miasa aminy no mahamaika ny minisitra tompony andraikitra fa tsy ny fijerevana vahaolana manoloana io fahatapanjiro lavariny io. Mipetraka ny fanontaniana, tsy nisy ny fanaovana entretien n'ireo tompony andraikitra ireo ve mialohan'inona anendrena azy. Efa roa taona mahery ity minisitra ity no nitantana ny ministerany angovo sy ny ankoranafo. Toy izao vao niazakazaka nanao ny fijerena ny ekipa. Iankina ny ANDB ny firenena ny herinaratra 5 tsy mahavaolana amin'izany ny tompony andraikitra ny menany fahefana. Itsy ankilany, miampiatrany ny fahararian'ny vahoaka malagasy. Tsy mijanona any amin'ny faritra Antsimo intsony ny Kery, fa efa hita ihany koa any amin'ny distrika hafa toa ny Kongo. Tamin'ny fiandohan'ny herinandro ity ohatra, efa 570 nisan'ireo namony ainy tany an-toerana. Manaporofo izany rehetra izany fa tsy manana paikady mazava hitsinjovana ny sosialim-bahoaka ny mpitondra fanjakana ankehitriny.
Mila mifoha amin'ny torimaso araka izany ny tsirairay. Isika vahoaka izay tompon'ny fahefana mampindrana izany ho an'ny mpitondra. Ho avy ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2024. Mila manao tombana ny tsirairay. Inona ny ova teo amin'ny fiainan'ny nentin'ny mpitondra fanjakana izay mampindrana izany fahefana izany. Samy mamalio fanontaniana io avokoa ny tsirairay any an-tsainy any. Ka ny fotoanan'ny fandatsaham-bato amin'ny andron'ny fifidianana no amaliana izany. Ankoatra ny fahasahiranana izay efa mampikaikaiky ny maro, manjaka ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana etseroa. Mintantaina avokoa ny rehetra na any amin'ny tontolo ambanivohitra izany na eto andrenivohitra. Toa tsara eny sampeo ny tompon'andraikitra natao isana izany, fa toa miraviravin-tanana. Aiza ny politika mpanjakana metrahana izany lafin'ny fandriam-pahalemana izany? Isan'ny fampanantenana nataon'ny mpitondra ny iady amin'io tsy fandriam-pahalemana io. Nisy fotoana azy, naranty avokoa ireo karazana fitaovam-piadiana maro ampiasain'ny mpitandron'ny filaminana. Toa zary lasa fihetsiketsehana fotsiny ihany izy ireny. Miandrandra filaminana ny vahoaka ahafahana miady amin'ny fiainana, fa ho an'ny fanomanana ny fifidianana. Mety verin-dalana amin'ny fanapakevitra efa noraisina ny eo anivon'ny seni, mahakasika ny fanaovana ny fanisana ny mpifidy eny anivon'ny orinasa tsy miankina. Antoko politika, firaisamom-pirenena maro no efa naneho ny heviny mahakasika ny fandikan-dalàna ataon'ny seni ity. Voalaza mazava amin'ny lalàna mifehy fifidianana mantsy, fa eny anivon'ny fokontany sy ny isa-tokantrano ihany no tokony hanaovana ny fanisana io. Mbola maro raha teo ireo orinasa izay tsy nanome valiteny mazava ny amin'ny faneken'izy ireo ny anaovana io fanisana io eny anivon'ny toeram-piasana, na efa nanaiky aza ny GEM, fifim-pamaha sy ny sisa. Farany, manan-talenta sy manam-pahaizany ny tanora malagasy, saingy ny hoentom-manana sy ny anatanterahana ny nofinofin'izy ireo no tsy misy. Maro ny fampanantenana nataon'ny mpitondra mahakasika ny ho avin'ny tanora. Aiza avokoa ireny ankehitriny? Mila mifoha amin'ny torimaso araka izany ny tanora ka ahay akalesina goavana manoloana ny fampanantenana maro lafy izay tsy hita ny toy any ankehitriny. Antsoavy ihany koa no atao an'ny ray aman-dreny ary tompona ndraiky mpanjakana mba hipetraka ho mpitarika modely, tsy ho mpitary bady vilambava, tsy ho mpitarika tsy manana tanjona sy mamendrofendro ary tsy hanome lesona fotsiny ihany, fa tena mpisehatra amin'ny fampirisihana ny tanorantsika ananaviana am-piainana mato. Matoan-datsoratry ny sampana fampalalam-baovao an'ny herinandro izay fa mahakasika ny fanavaozana ny lisitra mpifidianana amin'izao fotoana izay mahabe resaka kosa indray dia tsy ho tratra ny seni mialohan'ny datiny fa 1 ny volana desambra ho avy izao ny tanjona amin'ny fampidirana ny olona tokony hifidy sy ny fampidirana azy ireo anatin'ny rejistra ny fifidianana ka tokony hitanina ny datony teo anivony KMF koa hoe fanabeazana olom-pirenena tokony isany koa ny fikitihana ny lalàna amin'ny fian'ny fifidianana eto amin'ny tsika irindrany ny fifidianana araka ny tokony ho izy. Manomboka mihetsiketsika ny herivelona ara-politika samihafa, manombana paikady sy mijery izay ametrahana ny tongony. Manomboka mitsoaka ihany koa ny rivotra politika samihafa, mihetsiketsika fatratra te haneho sary fa mbola mambahoaka ny filoham-pierinasa ary miezaka milalao sary, manao serasera manaka-danitra andanimbola be. Raha ny hita isaky ny fifidianana, manodidina ny 50 isanjato eo hatrany ny taham-pandraisana anjara ny mpifidy eto amintsika. Efa ao anatin'ny fanavaozana tanteraka ny listim-pifidianana sy ny rejistim-pifidianana ihany koa ny eo anivon'ny seni ary nametraka tanjona lehibe mialohan'ity farany taona ity. Tsy ho tratra io tanjona io fony teo anivon'ny KMF koa hoe manoloana ny isan'ny mpifidy izay mbola ambany tanteraka voasoratra ao anatin'izany listim-pifidianana izany amin'izao fotoana izao. Tokony hitarina io daty io raha ny fanazavan'ny filo nasionaly ny KMF koa hoe fanabeazan-tolom-pirenena. Raha hita hoe tsy ho araka ny na tsy ho tratra ny prévision am'le 31 décembre maninona ka raha hitarina décret ngeny nametraka an'io azo atao koa miteny hoe efa mandeha foana ny traitement fa hitarina ray volana. Ny fahitanay azy ny logika indrindra de ny tsy fandehanana makany amin'ny hoe ary misy industrie de andeha amin'ny industrie de hoe ifampiraharaha amin'ny FFKM koa dia isan'ny lahady ho any am-piangonana. Tsy zay le isy reny lalàna mametraka toerana anankiroa ihany mba ho anajanany lalàna de io zay hoe aleo hitarina hatramin'ny farany volana janoary zany hoe efa satria na de tsy eken'ny sainy atao koa ny mpamola volana zao refonty zao ngeny lazana hoe tsy niara-nanomboka zay ny fe zay ny zava-nisy tsy niara-nanomboka ary taty amin'ny novembre vao tena miara-manomboka le izy dikan'izany ina moka ny olana décret io mora ovaina mamoaka décret vaovao ndray hoe
au lieu de tokony 31 décembre zay manolokevitra manino raha atao hatrany amin'ny 31 janvier amin'izay fotoana zay samy afapo sika namarany atrany fa tokony hirosoana ihany koa ny fanatsarana ny lalàna amin'ny fenin'ny fifidianana mba ho eken'ny rehetra ny voka-pifidianana amin'iseo ary hitovy avokoa ny kandida rehetra hifaninana efa maro ny tolokevitra mandeha ohatra hoe tokony ampitomboina kokoa ny fahefan'ilay organe mpanaramaso ny vola ampiasain'ny fifidianana tokony hoferana ny vola ampiasaina amin'ny pilatsaka fidina tokony isy fanasazina kokoa ao anatin'le lalànatsika sy lalànatsika mbola tsy miresaka fanasazina hatramin'ny androany zahay mbola manisika an'le hoe ina moa ny ilanan'le karaha-pifidianana zay volam-pirenena lany fotsiny sy ny sisa zay rehetrarehetra zay zany tokony hiditra ao anatin'ny lalàm-pifidianana fa hatramin'ny androany zany ny ao amin'ny fitondrana mbola tsy tapa-kevitra nikitika ny lalàm-pifidianana nisy ihany koa moa ny expérience tamin'ny 73 député da lalàm-pifidianana zay fa amin'ny fotoana farany ohatran'izao ihany angena tonga an'iny dia mba ialanan'izay expérience zay ny mahatonga angamba raha jerena ny position raisy ny fitondrana mety ho zay kanefa raha tiatsika ny anana fifidianana ekeny rehetra andrasany rehetra anjara de ilaina ny fanatsarana ny lalàm-pifidianana andrasan'ny maro araka izany ny fikitiany ny lalàna amin'ny fenin'ny fifidianana ity mba hipetrahany fifidianana madio sy ekeny rehetra ao anatin'izay tontolo ny politika izay hatrany dia fampiasonana ny vahoaka avokoa ny ankamaroany ny zava-misy amin'izao fotoana izay ataon'ny fitondram-panjakana hoy ny mpamakafaka raharam-pirenena rasoa miara-mianana ery ny ity na dia zaref tamin'ity androany ity tokony ny olana iainany vahoaka no vahana aingana ary tafiditra ao anatin'izany ny olana makasika anjiro izay mampikakaikany maro amin'izao fotoana izao kabary sy fampanantenana vaovao ary fanaovan-tsony mpiara-miasa no zava-misy aseho ny mpitondra fanjakana eto amin'ny firenena ankehitriny hoy ny mpamakafaka raharam-pirenena rasoa miara-manana Ertina di Jaref androany tsy mava olana ny mpitondra io hatrany ity farany malona ny olana mianjady amin'ny vahoaka amin'izao fotoana izao lasa gouvernance in signature spectacle in signature fa spectacle fanaovana sonieza sy fandehanana manao voyage zany zao zavatra tena atao amin'izao fotoana zao mandeha mivoaka ny ivelany fonoan'ny repoblika dia milaza fa misy zavatra mahafinaritra zay titany vokany tonga eto Madagasikara dia mitokana an'ireo asa zay vatsian'ireo mpiara-miombonatoka vola dia lasa ndray misy nefa olana lalalato ohatra za dia miantso fonoan'ny repoblika monsieur le président hoeto makany ikongo sy atsimo atsinanana ny ekipanao ana manao spectacle dia vahao le problème resaka tatao lalana mikodana tanà tamatavy zany efa zavatra efa niaraka tamin'ny fanitarana ny port zany tsy zavatra voandroany zany fa ny lalana fanadina ikongo ataovy défi ary ataovy tonga dia misy fiatraikany avy hatrany raha ohatra ka anao an'izany tsika averiko foana ny olana ny vahana fa tsy voavaha amin'ny spectacle na fampisehoana ny problème eto amin'ny firenena namafisy ny hatrany fahavariana amin'ny fihetsiketsehana ivelany ny mpitondra fanjakana ankehitriny hany ka manadino ny maharary ny vahoaka isan'ireny ny makasika ny olana jiro sy ny rano ny olana no vahana satria efa latsaka katerena lalina ny firenentsika tsy mahavahan'ny olana eto amin'ny firenena ny spectacle sy ny cinéma satria tao lany andro amin'izany fa meriverezina sy fandreporepena vahoaka zany ny olona nomena fahefana nanampindramina fahefana raha nametraka ny ekipa tamin'ny 25 août 2021 ny filoha repoblika zao fotoana zao ka nanesorana zay everina fa tsy mahomby dia mitenitsika fa voamaika latsaka katerena lalina firenena amin'izao 2024 zao ka tsy ny fanolotsoloana fanokotokoana skity ary koa zava fa ny fitsabahana mpanao politika amin'ny raharaha teknika sy fitantanana ny jirama no nanapotika ny jirama hatramin'izay zany no ataon'ny ministra Andra Marson amin'izao fotoana zao miandrandra famahana olana araka izany ny vahoaka malagasy any manontolo ny vahoaka izay tsara ny mpitondra fanjakana amin'ny alalan'ny fifidianana fa tsy nisy tanteraka avokoa ny politika mpampandrosoana nentin'ireo mpitondra ny fandiby teto Madagasikara antony tsy misy ary tsy mazava ireo vola entina anatanterahany zany raha ny fanazavana ny mpaitantara manampaizana manokana amin'ny sehatra ny fampandrosoana tsy misy ihany koa ny lalàna ho fampiarana ny politika mpampandrosoana samihafa toy ny any fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao isan'ny paikady ahafahana manarina ny firenena iray ny fananana politika mpampandrosoana mazava
Amin'izao fotoana tsy hita taritra izany ho an'i Madagasikara raha ny fanehoan-kevitry ny olom-pireneny antony ny fasahirana lalàna iainan'ny saram-babe-bahoaka amin'izao fotoana. Andrasana araka izany ny politika pampandrosoana indrindra ny ahafahana mametra ny vidim-piainana ankehitriny ho hiatrany ireo olom-pireneny. Amin'izao herintaona tsy hataperan'ny fitaom-pitondran'ny filoha ankehitriny izao. Fahitana ilay vidim-piainana zany sarotsarotra ihany fa na an-tsena ary tsy izy n'olona sahirana zay zao vatra zarafa malafo fa mba ampidinidina kely le vidim-piainana raha azo atao. Fa amin'ny lafiny iray zany mbola le vola zany tsisy lanja mihitsy dia tsy maintsy mbola sahirakirana ihany zay amin'le vidim-piainana fa raha ny tena bazilis zany dia tokony mba ampiana bebe kokoa zay zany zay. Tokony ametraka zany izy satria n'olona zany be da be ny tsy anasa dia be mpivarotra dia na izay ary zao varotra zay zany zay fa be da be dia na le zavatra tetika asa ataonay zany ohatrany tsy dia manjary tsony. Mitady vahaolana hoe mba manokatra orinasa zany ny fitondram-panjakana dia satria betsaka ny tsy anasa dia mitarika tsy fandriam-pahalemana ny fisian'le asa. Izay zany tokony mba hoe sokafan'ny fanjakana hoe mba mamorona asa zany ho an'ny tanora. Izay mahatonga tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny tasa fanjakana mihitsy zany. Fa amin'ny ankapobeny aloha zany tsy dia mahavahaolana ho an'ny rehetra le izy. Isan'ny lesoka tamin'ny politika pampandrosoana hatramin'ny fanombohan'ny fahaleovantena ny vola entina manantanteraka izay raha ny fanehoan-kevitra hatrany. Misy amin'ireo politika nasionaly nentin'ireo mpitondra ny fanesy noho nijanona ho taratasy fotsiny ihany ary tsy nisy ny fampiarana azy. Le izy zany tsy tanteraka hatramin'ny farany foana le izy. Nisy tanteraka, nisy tsy tanteraka. Nisy nety, nisy moa zany dia tsy fantatra taratasy fotsiny anatin'le boky tsara tareha, le boky présentable tsara, nisy nedina hevitra le izy, azo nedina hevitra fa sainga rehefa anontaniana hoe tanteraka ve ty sa tsy tanteraka, ty ve tanteraka sa tsy tanteraka, zay ny tena olana amintsika. Raha ny zava-misy ankehitriny miverina hatrany ireo lesoka teo aloha tsy hita mivangana ny votoatin'ny PEM raha ny amin'izao fotoana ohatra. Ny fiantombohan'ny fitaom-pitondrana no tokony amaritana izany politika pampandrosoana izany raha ny fanazavana hatrany. Ny zavatra ampianariko ny mpianatro dia misy ny plan national de développement. Nisy rôle nisy mpianatra izay nifidy ny zavatra misy zavatra amin'izao fotoana izao le IEM zany. Dia aloha tsoriny le IEM zany tsisy texte momba an'le izy. Any eo amin'ny internet ozy izy le vidéo iny fotsiny eo fa tsisy texte hoe ohatran'iza le izy. Dia amin'izao fotoana izao tsika vao nare hoe le PEM dia zako aloha zao tsika amin'ny teny izao mbola tsy nahita an'le texte ka raha ny hevitro manokana dia efa hialo amin'ny fitondrana avy ianao vao anao an'le texte médecin après la mort zany amiko. Ny tsy fisiany izay politika pampandrosoana tsara rafitra izay no mitarika ny fahantrana hatreto. Ny taona 577 ny boky mena no nentin'ny filoha Didier Ratsiraka hitondrana izay politika pampandrosoana izay. Nitondra ny mapa ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana nandritra ny fitaom-pitondrana. Ireo rehetra ireo izay samy tsy nahitana fampiarana mazava avokoa hatramin'ny PEM entin'ny fanjakana ankehitriny raha ny fanazavana hatrany. Fa mahakasika ny ampamoaka teo anivony orinasa mpanjakana jirama izay mahabe resaka ary miteraka resa be eny anivony fiarahamonina amin'izao fotoana izao kosa indray. Mpitantana ambony eo anivony orinasa jirama manodidina ny 10 tamin'ireo 30 nanaovana ny tombany. Tato anatin'ny herinandro no fantatra fa tsy hiverina isana ny andraikitra no mena azy ireo intsony. Eo anivony ity orinasa ity amin'izao fotoana izao iroso amin'ny fanavaozana ny fomba fitantanana. Ankehitriny eo anivony jirama raha ny vokatry ny tombana no tanterahany filakevim-pitantanana. Ity orinasa mpanjakana ity niaraka tamin'ny ministera tompona andraikitra nandritra izay. Misa 30 hatramin'ny androany ireo tompona andraikitra ambony eo anivon'ny orinasa jirama nanatanterahana ny tombana na ny evaluation nanoloana ny filakevim-pitantanana ity orinasa ity raha nambaran'ny tompona andraikitra. Iroso ny famindrana toerana ireo tompona andraikitra tsy naraka ny fanatrarana ny tanjona napetraka raha ny fanazavana. Amin'izay 30 vita tombanezak'izay dia eo amin'ny 65% nahitanay résultat hoe tokony reconduit eo amin'ny toerana dia 35% 5 non reconduit. Rehefa hoe non reconduit tsy midika zany akory hoe sorana ho tapahana ny lohany
fa mety hodinianay zany hoe sao de apetraka amin'ny toerana hafa zay mametipety azy koa izy ahafahany manenjika ny tanjona izay anatratrarana azy fa zay zany nitsapanay mifampiandryandry de indraindray misy hoe tsy zany tompony io andraikitra io fa ny hafa lasa manjary tsy tompona andraikitra le olona nomena andraikitra zany isy manoloan'izany ny fanavaozana ny fomba fiasa eo anivon'ny orinasa jirama amin'ny alalan'ny fandrafetana ny organigrama vaovao ahafahana mandray fanapahan-kevitra sy manatsara ny asa-pitantanana raha ohatra hoe avy any adego mitantana any aty antala raha hitanareo fa zany rehetrarehetra zany raha ohatra na mandeha tomobile izy de mety indraindray maharitra andray andro zany de tsy misy réactivité zany de io zany asiana fanitsina koa mety higagy nareo hiteraka taly vaovao fa dinianay zany mba tsy lanjalanjaina mba tsy hitondra vesatra indray zany charge supplémentaire ho an'ny jirama jerena ny fonction-reo tale général lefitra zany hoe leo tale général lefitra teo zany ataonay somary manana endrika asa somary coordonnateur tato amin'ity évaluation ty vao nahafantaranay hoe ay misy ciment amin'ny taonina maro be simba fotsiny ao mandroche zao fa tsy nisy ny raharaha misy compteur tsy tadidika 25 000 compteur mipetrapotsiny nefa tsika mbola manafatra mividy compteur amin'izao fotoana zao ito amin'ny herinandro ny fanaovana ny tombona ho an'ireo tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny jirama izay tanterahin'ny mpikambana eo anivon'ny filan-kevim-pitantanana sy ny ministera tompon'andraikitra fa iazo any distrika ny mananjary vetivetsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity miamazo vahanao amin'ny distrika ny mananjary amin'izao fotoana ny gabraraka sy ny kolikoly ataon'ireo mpitrandra karena kibony tany on'olom-boafidy avy any an-toerana izay nitafa tamin'ny mpanao gazety toeram-pitrandrana maro no nisy nivarotra tamin'ny fomba tsy mazava amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana ritsakitsahany ireo vahiny izay nahazo zany toerana hitrandrahany zany ihany koa ny fomba tany any an-toerana onona saina rehefa ny atao mambolana maro ireo fitrandrana tsy ara-dalàna ny amin'ny distrika ny mananjary taoriana ny tanterana izany teto amin'ny fampalalam-baovao ny veriny indray izany ankehitriny ho nisy solom-bavim-bahoaka fa ny zava-misy dia aty ambony aty ry zareo avy de teny midina fotsiny de avy de voafaritra zareo zany le périmètre le tany le olona de olona tsy fantatra kory ny mamaritra anazy ary vahiny tsy fantatra ny akabeazany tany aminay agny atao hoe ny sivy amin'ny sivifolo isanjato dia lasan'olona aby de lazaina hoe efa périmètre an'olona io anefany tsy miasa le izy dia midiny zareo ny le périmètre zaza ohatra misy olona anankiray mana périmètre de tonga ny vahiny ny sonoana ny tailandeny de amidiny zareo volabe amin'ireo olona ireo de ireo no mitrandraka ao ilaina ty ny tena zava-dehibe koa de ny fanarahana ny fomba ny tany satria amin'ny tany rehetrarehetra de samy manana ny fomban-drazana amin'ny toerana anankiray raha ohatra hoe tsy azo hinanana kisoa eo de ry zareo nefany mamono kisoa mihinana côtelette eo de ariny agny le izy zany hoe mandika le fomban-drazana le toerana ka mamoafady zany aminay amin'ireo efa mitrandraka tsy voahaza ihany koa ny boky nandraikitra raha ny fanazavana hatrany saingy tsy misy ny fepetraraisin'ny ministera piay fa ohatran'izao amin'le commune anankiray zao aminay ao ny atao hoe mbalaosinoro zany manana volamena tena amiliara ny volalohany amin'le droit aty amin'ny fanjakana amin'ny trésor rehefa mba mijery nefa nireo bentananareo agny amin'ny banque 400 riariny mba hitany ao zany hoe tsy tonga any amin'ny commune mihitsiny zany zay elan'ireo arenareo ho an'izay mpitrandraka ara-dalàna mba anjaran'le commune fa dia fihininy zareo aty amin'ny trésor aty foibe aty hatreto tsy mbola fantatra ny fotoana andalovan'ny volavolan-dalàna ifeny fitrandrana arena kibon-tany eny anivon'ny anteny meram-pirenena lalàna izay efa nokian'ny ireo mpisehatra maro toy ny chambre des mines sy ny fédération ivondrona n'ireo mpandraharaha noho izany tsy araky ny fangan-kevitra no tanterahina teny Ivato fa teny midina avy amin'ny fanjakana Foibe. Fa tapaka tsy azon'ny famezivezena nandritra ny ora 10 lalam-pirenena fahaenina tany Ambondromifeh eo anelanelana ny Vrano sy Ambilobe tamin'ity androany ity
antony ny tokony nanao sakandala ny roapolona tany an-toerany ary tsy namela ireo fiara ny famezivezy fitakiny ireo andian'olona misy saropolo izay nosambory ny mpitandro ny filaminana tany amin'ny tany fady no niteraka ny fihetsiketsehana raha ny aloha raha ny vaovao voaray avy any an-toerany. Nanomboka tamin'ny 10 ora maraina hatramin'ny 3 ora tolakandro tapaka tanteraka ny fifamoivoizana tamin'ny lalam-pirenena fahiny natao Ambotrimifehy tao anatin'izay ora 5 izay nanao sakandalana ireo mponina avy ao amin'ny fitrandrahana vato ny Ambotrimifehy. Vokany fiara maherin'ny 50 no niato tsy afaka ny famezivezy avy any Digosy Ambanja. Raha mifampitambavao avy amin'ireo olona nanatry maso andian'olona miisa 20 izay niady safira tany amin'ny atoerana iray no nosamborany mpitandron'ny filaminana tany an-toerana. Tany fady ny toerana nisamborana ireo andian'olona ireo raha ny fanazavana hatrany. Izany hoe atezerana vokatry ny tsy fanarandalana mikasika ireo fomba tany no nampitraotra ireo mponina. Nitaky ny famohana ireo olona 20 ireo araka izany ireo mponina. Ny rivotra tao aorian'izay ny bomba mandatsa-dranomaso anaparitahana ireo mponina. Tamin'ny 3 ora tolakandro vao niverina tamin'ny Antsakasy sy Andava ny fifamoivoizana rehefa tonga nanampy ireo zandary avy any Ambilobe, ireo zandary avy any Digo. Dia izay ihany koa no hoentintsika miseto anaty doka fo vetivety sy ny aretin'ny taovam-pisefona izay isa mitarika ny fahafatesany zaza latsaka ny 15 taona amin'izao fotoana izao. Io ihany koa ny ampahany amin'ny fandarana alalino iresahana betsaka ny tontolo ny famokarana vary mainty rehefa avy eo no anarahantsika izay. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misy hatramin'ny 3 sy 4 arivo. Love chocolate. La farine ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amin'ny nahandro rehetra. Vokatra vita malagasy ary hitanao eny amin'ny mpanjara rehetra. Tsy hoela ny lafarina sy le pain amin'ny lanjany 1 kilao. Les minoteries de l'océan Indien. Vita malagasy. Gratuite. Mais qu'est-ce qui est gratuite? L'installation de la fibre est gratuite jusqu'au 30 novembre. Et maintenant, abonnez-vous vite à la fibre Family ou à la fibre Home ou à la fibre Home Plus. Pirate et ses collectes Telma vous feront plaisir à installer gratuitement votre fibre. Abonnement à partir de 149 milliards TTC par mois. Telma, sa fibre numéro 1 malagasy.
maro domoka fanampiasaiko fa France Kolo fo ilaiko io tsare io meva mora sady efficace monsieur moustika tsy tatrasy kaza mialam France Kolo manitre si manepitro mandini jusqu'à maraindraigny ie matory ampilaminana miaraka amin'ny France Kolo. Université PEF, parcours études et formations. 3 filières au choix. Informatique, 2 options. Développement d'applications et web, réseau et base de données. Droit, diplomatie et relations internationales. Management et administration des affaires pour obtenir les diplômes de licence et master suivant le système LMD. Admission sur sélection de dossiers et entretien. Rentrée en L1, 6 décembre 2022. Inscription ouverte au Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. Université PEF, l'excellence à portée de main. Telomroapolo sy roa arivo ho avy ny fifidianana itobaka ny vola izara t-shirt sy kojakoja samihafa indray ireo kandida mba handresen-dahatra anao. Tadidio kanefa fa endrika kolokolo ihany zany satria tokony ny hevitra no ibaiko ny safidinao fa tsy ny fizarana fitaovana na vola akory. Izany indrindra no ilaina ny lalàna mametra ny fandanimbola sy mitaky ny fangaraharahan'ny loharanom-bolan'ireo kandida mandritra ny fampielezan-kevitra. Ndao isika hiara-handresy lahatra ny tompona andraikitra mba hanavao ny lalam-pifidianana mifandraika amin'izany. Fotoana ho an'ny fiovana famindry izao mba ho fifidianana lavitra ny kolokolo no ianantsika amin'ny 13 Mamerina ny araba tonga klasia tonga vavy tonga soindray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity. Tsy ampetreto ny fanamafisana ny fitakiana ny rary ny ara-toetrandro ho an'eto Madagasikara manoloana ny fiatraikany fahasimban'ny tontolo iainana. Na eo aza ny fandraisana anjara tamin'ireo fionana ny tampony eo amin'ny asehatra iraisan'ny pirenena mahakasika ny fiarovana ny tontolo iainana. Tsy misy ny vahaolana mivaingana mipaka eny fotony raha nambarany teo anivon'ny Kradoi tamin'ity androan'ity Abraham Randriamanana. Miatraika mivantana amin'ny fiainana andavanandro ny mponina eto Madagasikara ankehitriny ny fahasimban'ny tontolo iainana. Hita taratra izany eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana toy ny aretina teraky ny fahaloton'ny rivotra eny amin'ny tanan-dehibe, ny fiovaovan'ny toetrandro mampiena ny vokatra ary mampisy ny tsy fanjari-tsakafo amin'ireo faritra samihafa ary ny fahasimban'ny ala izay miatraika eo amin'ny lafiny ara-toe-karena. Madagasikara aloha zany dia manan-karena araka ny fantatsika mahakasika ny zavaboary, ny roivoary sy ny rehetra fa ny olana tena hiara ny fahampotehana be dia be tsika le fahasimban'ny toetrandro angambany dia isany tena mizaka be vokatra izay Madagasikara dia tsy dia nandray anjara loatra tamin'izay azy tsika. Eo ihany koa nefa etsy andaniny ny famotehana ataontsika sika malagasy ihany koa dia be ny fihetsika ataontsika na andavanandro amin'ny fomba fiaina amin'ny fivelomantena izay mamotika ny tontolo iainana ihany koa. Isan'ireo nandray anjara nandritra ireo fionana tampony teo amin'ny sehatra iraisan'ny pirenena mikasika ny fiarovana ny tontolo iainana i Madagasikara tato anatin'ny taona maro. Hatreto, tsy ampy ny fampiarana mivantana ireo fifanarahana sy ny fisitranana ny fanampiana manoloana ny ady atao amin'ny fahampotehan'ny tontolo iainana. Araka ny hitantsika hoe fa COP27 izao dia zany tao anaty 17 taona ve niresaka momba an'io foana dia jerentsika eto Madagasikara mbola tsisy vahaolana mivaingana akory, mbola tsy misy fandraisana tanana mivaingana voaray Madagasikara. Tamin'ity taona ity fotsiny tsika tao anatin'ny ray volana rivo-doza 10 no nipaka Madagasikara, maro be ny zavatra potika simba, be dia be ny olona namono ainy sy ny sisa dia nefa tsika tsy manana hoenti-manana entina miatrika an'izay. Ny olana zany dia izao mandeha foana le négociation internationale fa ilay résultat concret amin'izany tsy mipaka aty amin'ilay vahoaka malagasy indrindra fa le vahoaka ny fotony any amin'ny tontolo ambanivohitra ireo vehivavy. Izay ny tena olana dikan'izay mila mafy kokoa tsika amin'ilay ahitaky ataontsika manoloana n'ilay rariny ara-toetrandro. Nisokatra androany tetsy amin'ny tokotanin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina ny festival ekôlôjia. Nisy nandritra izany ny hetsika fampirantiana, ny fampahafantarana sy ny fanentanana ao amin'ny fiarovana ny tontolo iainana.
Fa ny aretin'ny tovam-pisefona ny mahatonga ny fahafatesany 5 isanjato ny zaza latsaky ny 5 taona maneran-tany amin'izao fotoana raha ny antotanisa avy eo anivony OMS na ny sampandrara iraisany pirenena misahana ny fahasalamana isan'ny voakasika betsaka ao anatin'izay ihany koa ny eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao miseho amin'ny endriny maro izay aretin'ny tovam-pisefona izay raha nambara mpitsabo ray eto andrenivohitra nanaovany mpanao gazety fanadihadiana ho an'ny androany. Aretin'ny taovam-pisefona no mahafaty ny akamaroany ny zaza latsaky ny 5 taona maneran-tany raha ny atotanisa navoaka ny sampandrara iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana tamin'ny taona 17 avy amin'io aretin'io avokoa ny 15 isanjato ny fahafatesan'ireo zaza latsaky ny 5 taona maneran-tany. Ity aretiny ity izay mahafaty zaza iray isaky ny 7 sekondra ihany koa raha ny tatry ny UNICEF. Misy eo amin'ny endrika maro ny aretin'ny tovam-pisefona amin'ny tsirairay hoy ny mpitsabo nanaovana fanadihadiana. Ny antony mahatonga an'izy io zany dia microbe izy io izay antsoina hoe pneumocoque. Ny fomba fisehoana dia maromaro amin'ny hoe aretin'ny tovam-pisefona zay dia mety le olona mikohaka misy revaka na kohaka maina. Ny revaka zany mety le maitsomaitso na mavomavo ireny. Ndraindray koa mety misy rà. Mety ihany koa izy manindrona ny tratra na ihany koa sepotra le olona. Dia rehetra miaraka amina hafanana fièvre aussi amina mety hoe 38 degré 39 hatramin'ny 40 mihitsy izay mpahazon'ny olona amin'izao fotoana izao. Zay zany no sehony amin'ny ankapobeny fotsiny. Tsy mifidy tsara taona ny aretin'ny taovam-pisefona. Mety ampitondra takaitra ny rehetra araka izany ny aretina raha tsy misy ny fitsaboana araka ny tokony ho izy. Ny tena hoe complication zany amin'izy dia complication avy amin'ilay microbe. Zany hoe mety zany le microbe tsy mijanona anatin'ny tovam-pisefona ohatrony fa lasa miparitaka any amin'ny vatana. Dia miparitaka any amin'ny atidoha manao an'ilay meningite hoy isika. Miparitaka any amin'ny tovahafa ihany koa dia lasa vo ihany koa ny tovahafa rehetra amin'ny alalan'io microbe io. Zay zany ny tena complication rehetra. Eo koa ny raha ohatra hoe tsy voatsabo dia lasa mihena ny hery fiarovan'ny olona. Raha ohatra zany ka hoe kely hery fiarovana le olona nefa mbola tratran'ny pneumonie dia vetivety ny ho avy ny fahafatesana raha zay. Ankilany, ilaina ny fanadiovana sy ny fisorohana amin'ny vaksiny fanefitra. Ho fisorohana izany raha ny nambarany mpitsabo hatrany. Manamarika ny andro maneran-tany natokana ho fampahafantarana ny aretin'ny taovam-pisefona indrindra ny pneumonie ny andron'ny 12 Novembre androany. Ny fananana fikarohana ny fahavononana sy ny fahasahiana no ahafahan'ny tanora miroso amin'ny asihatry ny fandraharana. Raha ny eto Madagasikara manokana hatreto, mbola maro ny asihatra azo ny tanora hivelarina ao anatin'izay. Ho fanampiana azy ireo, nisy ny hetsika fifanakalozana sy fampiofanana. Izay no karakarainy teo anivony CERE, ity faran'izay fikambanan'ireo mpianatra efa miroso sy milomano ao anatin'izay sihatry ny fandraharan'izay eto Madagasikara. Mbola maro ny lesika mila arenina amin'ny sehatry ny fandraharana eto Madagasikara raha ny fanazavana ireo tanora mpandraharaha. Ny fifanakalozana sy ny fifampizatrana amin'ireo efa matianina sy ny tanora no ahafahana mampivelatra ny tontolo ny fandraharana sy ny fampirisihana ireo tanora hiditra amin'izany tontolo izany. Mbola maro ny sehatra azo trandrahana amin'ny tontolo ny fandraharana raha ny eto Madagasikara raha ny fanazavana. Ny olana amin'ny resaka fandraharahana tsy eto Madagasikara ihany moa zany fa efa fantatsika hoe maneran-tany niza dia ny fandraharahana dia sarotra foana tsy mora, matetika ny asa mafy, matetika manenjinenjika sy ny rehetrarehetra sy ny zavatra rehetra hita mety hisy eny. Fa ny anisan'ny afaka harenina angamba eto Madagasikara dia le zavatra rehetrarehetra misy eo amin'ilay écosystème entrepreneurial mihitsy eto Madagasikara no mbola misy zavatra maro tsy feno. Dia izay zavatra izay ny ezahana fenoana dia izay ao anatin'ny cadre B2B miezaka manome an'izay anjara biriky kelina izay ao anatin'ny fizarana sy ny formation. Tsy voatery iandry tosika kosa ireo tanora vao afaka misehatra amin'izany. Tanina mihitsy ary ny tanora andraharaha satria maro ny zavatra mety azo amin'ny fandraharahana eto Madagasikara, misy ny potentiel be dia be ny sehatra afaka enamina satria fatatsika hoe be dia be ny zavatra mbola tsy misy ary zavatra mbola afaka atao eto Madagasikara dia tanina ny tanora rehetrarehetra andraharaha. Isika omenan'ny mpandraharaha aloha zany dia hita hoe voalohany indrindra aloha tsy raha ny tena marina angamba tsy dia tena hoe tosika loatra le satria ny mpandraharaha
tsy voatery andro tosika satria amin'ny mpandraraha dia izy rehetra ihany no miezaka manokatra lalana ho anazy fa kosa nefa rehefa miezaka manokatra lalana ho anazy ny mpandraraha anankiray dia eo ny tokony misy écosystème entrepreneurial anankiray manamora na tsy manasarotra n'izay lalany manokana izay dia izay zavatra izay no tsy teneniko hoe sarotra be tsy teneniko hoe mora be fa misy zavatra afaka harenina foana kosa nefa. Ny farana androany nihetsika izay karakarany ny fikambanana CERE izay fikambanana ireo ampandraraha-pianatra miaraka amin'ireo mpandraraha efa matianina nandritra ny efa-bolana no nanantanteraka nihetsika izy ireo ahafahana manentana ny tanora hiditra ao anatin'ny sehatry ny fandrarana toy ihany koa ny fifanakalozana sy ny fampiofanana amin'izany tontolo izany tanjona napetraka tamin'ny hetsika ny ampivelatra indray ny sehatry ny fandrarana. Fa manano sarotra ny fitazany ireo zaza manana fahasembanana ara-tsaina amin'izao fotoana izao ankoatra ny fandaniana rabola isan'olon'ireo ray aman-dreny ny ara-pitaovana sy ny fodrafitrasa handraisana azy ireo hatreto ireo fikambanana izay mitaiza zaza manana fahasembanana ara-tsaina samirery no manampy ireo ray aman-dreny raha ny fanazavana natao tamin'ity androany ity. Lafo ny fitsaboana ho an'ireo ray aman-dreny mitaiza zaza manana fahasembanana ara-tsaina. Sarotra araka izany ny fitaizana ny zaza ho azy ireo. Raha nambara ny vondrona fikambanana UNAFAM, tsy ampy ireo fotodrafitrasa na fitaovana manokana ho an'ireo zaza ary tsy mifanaraka amin'ny lalàna iraisam-pirenena ihany koa. Hatreto, ireo fikambanana no miantoka izany amin'ny alalan'ny saram-pianarana avy amin'ny ray aman-dreny. Lalàna iraisam-pirenena mahakasika ny olona manana fahasembanana, ireo fitoeram-panabeazana ireo dia misy izy ireo manofa trano ary misy ihany koa anatin'izany ny karama ho an'ny mpanabe anatin'izany ireo fantatsika raha hita Antananarivo ny ampivezivezena dia misy koa ny fisakafoanany atoandro dia izany rehetra izany volan'ny ivitoeram-panabeazana ny centre madiodio no miantoka. Raha ny tarehimarika farany azo manodidina ny 300 ireo mponina no manana fahasembanana ara-tsaina manerana amin'ny Madagasikara ho fanamaivana ireo ray aman-dreny mananjanaka manana fahasembanana anaovan'ny fikambanana antsoavo ny fandraisana ireo mpampianatra manokana andray an-tanana azy ireo ho mpiasam-panjakana ny manana fahasembanana izay manana olana amin'ny fandraisan'ny fiarahamonina azy ireo amin'ny ankapobeny. Iaran'ny firenena mazava ho azy izany hoe isan'ny marina izy hoe manana fahasembanana ara-tsaina fa tsy ny fahasembanana manko misy karazany anankiefatra lehibe, misy ny ara-pahitana, misy ny ara-pandrenesana, misy ny ara-batana dia misy le lazaintsika hoe fahosana ara-tsaina, fahavitsana azafady izany hoe misy fahatarana izy zany. Manoloana izany, nisy ny fampiofanana ireo mpikambana eo anivon'ny UNAFAM. Ity fampiofanana ity, izay tetikasa iraisam-pirenena nankatoavin'ny firenena malagasy ny 3 Desambra 2024. Manodidina ny 4 ireo fikambanana mitaiza zaza manana fahasembanana ara-tsaina manerana Madagasikara ary ny eto Analamanga ihany hatreto no hisitraka izany fampiofanana izany. Fa ny tontolon'ny famokarana sy ny vokatsoa azo avy amin'ny varomainty eto Madagasikara io indray no loha hevitra hoentina aminao anatin'ny fandahanana lalino ho amin'ny rampitso alahady amin'ny 7 ariva. Andeha arahantsika ny sombony amin'izay fandaharana hoentina aminao eto amin'ny fahitalavitra kolo izay. Misy eto amintsika ny vary mainty, tsy vary fotsy maina azo loko mainty, tsy vary nolokoana tamin'ireny fandokoana sakafo na colorant alimentaire ireny ihany koa, fa karazana vary izay miloko mainty ny vary mainty. Oriza sativa no anarana siantifika iantsona ny vary mainty. Avy any amin'ireo firenena aziatika no nahitana voalohany ity karazana vary ity. Ankoatry ny ao Azia, manana karazana vary mainty antsoina hoe riso venere ihany koa ny ao Italia, izay voka-pikarohana ny aingana tamin'ny masimboly avy ao Sinina izany. Manana masimboly vary mainty isika malagasy ary maniry eto amintsika izany. Le masimboly zany avy any côté asiatique iny. Dia nanomboka teo zany le izy misy karazany roa, misy le botabota dia misy le lavalava. Dia ny masimbolina amin'ity zany antsoina hoe le neron, izy le somary lavalava tena mainty be. Dia ny efa nanomboka nizaran'le masimboly, tsy hoe nizara moa zany fa nisy be tabe nanjara hoe izay mba te amboly, izay mba te amboly. Dia nisy variété ndraiky koa aty ambadika indraindray misy somary ohatra manopy marron mena zay le izy. Fa ireo zany tena karazany le botabota
botabota boribory kely izay izy dia lavalava. Hatramin'ny fotoana nahitana ny masimboly vary mainty voalohany teto Madagasikara, tsy nitsahan'ny tombo ireo mamboly izany any amin'ny faritra hafa. Anisan'ny nitondra ny masimboly vary mainty voalohany teto amintsika ity teratany vahiny ity, mampiofana tantsamaro amin'ny fambolena vary mainty izy ankehitriny. Fa nitrangana tsy fandriam-pahalemana ny sesy tao Toamasina sy Toliara mahakasika ny fitantanana sy ny tsinam-barim-panjakana. Ireo ny lohateny dehibe anatin'ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara Matin Hebdo, larana faharoa amin'ny 700 miloko mena ankehitriny Toamasina sy Toliara. Eo amin'izay lafiny tsy fandriam-pahaleman'izay raha nasongadiny io gazety mpiseho isan-kerinandro io. Insécurité, Toliara et Toamasina dans le rouge. Io no isan'ireo lohateny misongadina anatin'ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara Matin Hebdo, nivoaka ny 14 volana Novembre 2024 ao amin'ny pejy 13. Tato anatin'ny herinandro maro, nisehoana sanjiola'ny fanesy ny faritra Tsimandrefana sy ny faritra Atsinanana raha nambaran'ny lahatsoratra. Isan'izany ny Seto Salazamay Toamasina, izay namoizanaina mpitandro ny filaminana iray, ary ny naharatra tovolahy kely iray no nitifitra basy nandritra ny fanafiana nataon'ny jiolahy. Ho an'ny tao Toliara, birongatra ny halatra taova toy ny voamaso, tranga izay miatra amin'ireo ankizy toy ny zava-nisy ny herinandro lasa teo. Tsy fantatra mazavatra eto ireo tompon'antoka amin'ireo halatra taova, ary tsy misy ihany koa ny fitorohana azy ireo raha ny lahatsoratra navoakan'ny Madagasikara Matin Hebdo hatrany. Izy ankilany, misy hatrany ireo akaikin'ny tompon'andraikitra ambony no voatonotona amin'ny itony raharaha itony saingy afaka madidio aorian'ny fanadihadiana. Ankoatra izay, isan'ireo lohateny dehibe isarian'ny Madagasikara Matin Hebdo ny mpamaky azy ihany koa ny hoe gouvernance et marché public. Rajoelina mène la chasse au gabegie. Lahatsoratra izay hita ao amin'ny pejy 4 sy 5. Hita ao anatin'izany ny mikasika ny fanatsarana ny fitantanana sy ny tsenam-barim-panjakana araka ny akon'ny fitsidiana nataon'ny filoham-pirenena taon'ny Osbe. Ankoatra izay, hita ao anatin'ny gazety Matin Hebdo ihany koa ny lahatsoratra miresaka ny fandaharana lalina eto amin'ny Kolo TV FM. Vary mainty, tsy mitsaha mitombo ny mpamboly azy io. Io no arahinao anatin'ny fandaharana raha mipitso amin'ny 7:00. Dia izay ihany koa no hoentsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisan'ny pirenena amin'ity ala ity. Miantso ireo firenena mandroso hanafaingana ny famatsim-bola iadina amin'ny fiovan'ny toetrandro. Ireo mpitondra fanjakana aty Afrika raha nisongadina nandritra ny COP27 mandidina ny $100 no nampanantenainy ireo firenena mandroso isan-taona amin'izay fanampiana azy ireo zay. La terre se réchauffe. Mihamafana ny maripana. Firenena maro amin'izao fotoana ny miaina ny vokatry ny fiovan'ny toetrandro. Isan'izany ao Kenya sy Somalia. Izay ahitana sy tsy fanjari-tsakafo. Manodidina ny ira-tapitrisa ireo zaza miaina tsy fanjari-tsakafo any an-toerana. Ny any Pakistan, olona mahery ny 4,000 no namony ny vokatry ny tondra-drano. Mandritra ny COP27, miantso ny fanampiana avy amin'ireo firenena mandroso ireo niaran-doza isan-taona. Fifanampiana, izay isan'ny takin'ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana. Ny taona 2024, vola mitotaly €100 isan-taona no tapaka fa anampiana ireo firenena andalam-pandrosoana manoloana ny fiovan'ny toetrandro. Ny taona 2024 kosa, €340 tamin'ireo €100 no voaangona. Mifarany eto ihany koa ny fampahalalam-baovao amin'ny androany naiza misy anao. Akasitrany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ary tomboko lahy sy tomboko vavy. Veloma tomboko. Atora piramidana miaraka amin'ny France Kolo. Vous a présenté Ny Vaovao. Lafarinina ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Narahinao teo niaraka tamin'ny LMOI ny Vaovao. En choisissant l'université PEF,
vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. Narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny PEF. Rentrée en L1, 6 décembre 2022. Inscription ouverte au Cap 3000 Anjar. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsruariv. Vous a présenté Ni Vaovao. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.